mirongo fiadiana ianao dia mampidi-doza. Rehefa fantatrao hoe izy ianao amin'ny Kristy, rehefa mampiasa ny teny ianao, rehefa mampiasa ny anarana, rehefa mampiasa ny raha dia mirongo fiadiana sy mampidi-doza ianao. Zao mety tsy mahita zavatra mitranga ianao aloha, fa milaza zavatra aminareo ao amin'ny tontolon'ny fanahy ny devoly mitsoaka daholo. Ao anaty ady sika fa tsy tokony anao adalàna hevitra hoe Andriamanitra dia samy elantsika tsisy fiadiana. Tsy tokony atahotra ny devoly izany mihitsy ianao, tsy tokony atahotra n'in'izay izany atao izany ianao, satria ny marina amin'izany manoatra no ny mpandresisika ao anatin'izay zavatra treanao amin'izao mihitsy. Tsy voatery atsiaro izany ianao hoe ianao ny rambony farany amin'ny zavatra rehetra, satria ny Baiboly milaza fa olohany ianao fa tsy ho rambony, ho ambony fa tsy ho ambany. Hoe ianao hoe tsotra izany mihitsy aloha ilay izy. Tsy afaka mandeha amin'izay fihetsem-pontsika sika, fa mila miorina tsara amin'ny ten'Andriamanitra sika dia miteny hoe ny Baiboly milaza fa na dia ao anatin'ny ady koa za dia manoatra no ny mpandresy amin'ny alalan'ilay tia. Ao anatin'ny adinao aza tonoina mihitsy fa tian'Andriamanitra loatra ianao, tena fatratra izany ary manana planina tsara ho an'ny fiainanao izy zao. Misy olona zao hoe toandroany hariva dia mila raisinao ty, mila telao izany, fa aza vela manidina antoanao fotsiny. Manana karazana olana mitranga ianao zao, mety voaratra ianao dia nandalo olana dia miatrika olana dia tahak'ireny hoe azonareo mety tonga eto ianao androany manantena fa mba ho afaka ny ampahirenao zany tokoa. Mino fa afaka manao mihoatra no zany fa afaka mampirongo fiadinanao sy ahatonga anao amin'ny toerana izay amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra, dia tsy hoe ianao foana no ilaina ampahirezina, fa afaka no ilay olona izay mampahery ny hafa foana koa. Ny antony tokana mampalementsika rehefa manana olana dia satria matahotra loatra sika, sao tsy ho tafavoaka amin'izany. Fa matahotra loatra sika sao tsy ho azontsika izay tadavintsika amin'ny fiainana, hoe tsy maintsy andry ela lavitra mihoatra n'izay verintsika fa afaka andrasantsika. Ny verintsika fa izay nataon'olona tamintsika dia tsy rariny, dia mety toy izay fa mila tsaroantsika koa fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny famarinana, ary izy tsy hianona amin'ny olona izay nandratra ny zanany raha miorina tsara amin'ny teniny ireo. Raha misy olona mandratraka manao toetra ratsy mandatsy amela azy ireo dia tsy afaka hiandradran'Andriamanitra nafakay tsy ahita ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny fiainako raha manana zany toetra ratsy izany. Fa raha toa ka amin'ny alalan'ny fahasoavany manao izay asainy ataoko mikasika izany dia Andriamanitra nitondra fahamarinana amin'ny fiainako foana dia hitondra izany eo amin'ny fiainanao foana koa izy. Eno kely raha misy olona nandratra anao, Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahamarinana, ary hanome anao avoroeny izy ny amin'izay verinao raha mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Azonareo ve izany? Mila takatra ireo izany. Fa mihoatra noho ny mpandresy ianareo, mety mahatsiaro ambany amin'ny zavatra rehetra mihitsy ianao. Fa hoy ny Baiboly hoe fa ao anatin'izany zavatra rehetra izany tsy miandro tapitra izany, fa ao anatin'izany zavatra rehetra izany dia izay ny fotoana tsara nokafanao ny vavanao ilaza hoe manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'ny Kristy ilay tia. Henonareo ve izany devoly mihoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'ny Kristy ilay tia. Lohany fa tsy rambony, ambony fa tsy ambany, fa hampindrana ny firenena maro fa tsy voatery hindrana. Ny kristianina dia mila miambina miaina amin'ny fiambenana. Lioka 2:12 mitandremaka miarovan-tena tsy ho azo ny fieremana. Mila mitandrina tsara nareo rehefa manomboka tahian'Andriamanitra ara-materialy sy ara-bola, mba tsy hahatonga anao ho tratra ny fanahy ny fitiavam-bola dia hitady foana. Mila nananao antoka fa arakaraka ny anananao no tokony hanomezanao. Amen. Rehefa manana ianao dia manomeza foana. Rehefa tsara kokoa ny fiainanao dia ento tsara koa no kafa-hitanao. Isaky ny tahian'Andriamanitra anao dia mizara foana amin'izany amin'ny olo-kafa, ary angamba izay ny iray amin'ny zava-miafy ny fanomezana. Angamba Andriamanitra miteny antsika ny hanomezantsika ny voalohany izay hitahiny antsika foana mba hanomezana izany meloha, satria izany dia iray amin'ny fomba hiadintsika amin'ny fieremana sy fitiavam-bola. Izay zavatra tena mampidi-doza, satria rehefa tia vola sy tia tena loatra ianao tsy mba ho mpisaotra amin'izay anananao akory, fa tia hanana foana.
Matio 1:4 mitandrema fandrao azony mahasirasirany fariseo nareo zay mahasirasira resany eto zany dia tsy inona fa ny fiverenana amin'ny fiainana ambany lalàna mihoatra noho ny fiainana amin'ny tena fahafahana zay nahafatesan'i Kristy ho antsika. Jesosy tsy maty mba ahafahanao miaina ambany fitsibika sy lalàna ary fifehezana zay nataon'olo ao anao, fa mitady antsika ho afaka izy mba hotarihan'ny fanahy masina zay miaina ao anatintsika ao, zay hitarika antsika foana amin'ny fiainana masina. Matio 10:17 fa mitandreminareo ho andreo zay miaina manohitra an'Andriamanitra, tandremo tsara zay olona tena akekezinao. Marka 7:17 fa mitandrema kosa nareo ny amin'ny tenanareo fa mila fantatrareo ny tenanareo, fantaro ny fahalemenao, fantaro ny herinao. Lioka 7:17 mitandreminareo mifampitsinjova ny tsirairay zany, rehefa manomboka mahita olona mitsikombakomba misehatra iray ianao mivavao azy, rehefa mahita zany olo zany mandalo aty sarotra ianao mivavao azy. Raha amin'ny fomba tsara indrindra zay ahafahantsika amin'ny fanampy dia ny mivavaka avy hatrany rehefa mahitsika fa mila fanampiana izy ireo. Tsy voatery toriteny amin'ny olona rehetra foana ianao zany tsy ilaina tonga dia miteny olo ka hoe tsikatro mihitsy fa tena ratso anao ny androandroany. Fa raha avelan'Andriamanitra tsikatra ny andro ratso azy androany ianao dia ny ilaina ataonao dia ny mivavaka avy hatrany. Andriamanitra mangataka anao amin'ny alalan'i Jesosy mba hampahery azy. Tsy fantatro hoe inona nandalovana zao fa tsapako hoe tena mandalo aty sarotra izy ka dia manohana azy mangataka anao hanampy azy amin'ny zavatra rehetra izay setrainy amin'izao. Zany ianao no mahavita fanompoana an'Andriamanitra. Fa ny ataontsika matetika dia miresaka ilay olana mihoatra noho ny mivavaka mikasika izany. Fa mila miambina isika, mila mitandrina tsara ny amin'ny fisainana izay tonga ao an-tsaintsika ao. Mila mitandrina ny amin'ny fihetsepo izay ananantsika. Mety aveza zany zao. Kasikina daholo zany zao. Fa izao no tokony lazaina. Andriamanitra inona ny androany izao? Inona ny fototr' izao olana izao? Ndray alina tsy nahita tory. Tamin'ny 4 na 5 ora maraina avy eo tsy nahita tory. Amin'ny ankapobeny tena matory tsara fa ny farany. Ny rioko vita aingana zany fa ny farany miteny aho hoe Andriamanitra ina ary ny olana. Satria toreny hoe na tsy ary reny aho hoe fanahy masina ny tsy namela atory dia avy hatrany Andriamanitra naneo aho olona izay nanaovako toetra ratsy ny andro mialohany io. Dia mila nifona tamin'Andriamanitra ka rehefa tonga ny fotoana afaka nanaovan'izany andro manaraka dia nifona taminy aho. Fa nisy antony tsy nahafahako natory tsara. Ka raha tokony hiteny fotsiny tsy haiko izay tsy nampahita tory tsara, mitady ny antony tsy nampahita tory. Antony eo an'Andriamanitra angamba izy milaza hoe sotro kafe be loatra ianao alina. Na tsy izany azy hitanareo Devo zao efa nisy fotoana tsy nahita tory mihitsy. Dia rehefa nanontany an'Andriamanitra izy dia mivaly teny hoe ianao tia misotro kafe be loatra. Za tsy manohitra ny kafe fa Devo zany mitondra fiara foana dia mandeha toerana lavitra isan'andro dia misotro amin'ny foana fa tena ny azo nazy tsy natory zany. Antan'io Andriamanitra ny amin'izay tsy mety eo aminao. Marina ny sasany aminareo zao tsy tia lalakory sa ahoana? Tsy antany azy nininy zany aso lazainy eo marina. Fa mitory zavatra izay tsy mbola nataonareo ary tena manome mihoatra azy. Jereo zany no hoe tompon'andraikitra fa tsy miteny fotsiny hoe hitanareo tsy haiko mihitsy hoe maninona ny ohatr' izany ahoana. Tsy haiko mihitsy hitanareo voatafika ny saiko izao. Tena sokafa ny vavanao dia laza hoe devoly mandidy ianao miala amiko ianao dia alaivo ny baibolinao dia sokafy zany dia vakio amin'ny feo mafy mandra-panananao fiadananao an-tsainao. Satria mety zany rehefa ataonao. Voaratra ny fihetsem-poko indray mandeha dia tezitra tamin'ny Devo. Hitanareo rehefa tezitra amin'ny olona iray ianareo dia tsy tianao mankao ny hevitra misy azy. Fa rehefa miditra ao trano izay misy anao izy dia vao maika ny zavatra rehetra mifamatotra daholo. Tsy te hiresaka aminy ianao, tsy te hiteny inona. Ianao aloha zany dia tsy hanao zavatra ho azy mihitsy ka na dia hitady zavatra hosotroinao anao azy. Na koa ny hanome zavatra ho azy dia tsy amin'ny fotoana io. Tsy hanao an'io nianatra efa ho 30 taona ratsy tamin'ny teny fa izany dia tsy hiaso amin'ny fanjakana ekônômia mihitsy
fa ny any nataoko dia nanokatra varavarana ho an'ny devoly. Ny baiboly milaza hoe aza atao tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranao, aza manome varavarana idiran'izany mihitsy, aza manome fitoeranao azy zany. Fa tena tezitra loatra aka dia na tsy aro voaratra dia manomboka amin'ny lalaon'ny fanomezan-tsiny isika. Fenao tsy tokony hanany amin'izay ataon'iza izay tsy ataon'izy zany. Ny anjara tokana izay hananantsika ndraikitra dia ny anjarantsika. Enonareo avy e? Andao saintsika ihany zany, andao lazaina amin'ireo izay mijery tele rehetra zany. Tsy voatery hanany amin'izay ataon'iza izay tsy ataon'izy ianao. Ianao ihany no tompona andraikitra amin'ny anjaranao. Ataovy ny anjaranao dia Andriamanitra no andray antanana anao foana. Raha manao ny anjaranao ianao, Andriamanitra no hikarakara anao foana. Mazava ho azy ny fahavalo no tady aho tezitra foana sy hovery fiadana, no very fifaliana. Fa nandray ny baiboly koa dia nakao amin'ny efitrano keliko izay nataoko biraoko mihitsy. Dia nekoaka tamin'ny tany aho, dia nanondrika ny lohako, dia nakiniko tamin'ny oriko ny baiboly. Dia hoy aho hoe Andriamanitra, tiako fantatra fotsiny fa za tsy ary ny eto na andao ty efitrano ty mandra-panomezana ho an'ny fahasoavana, ivoaka io varavaran'io dia hitondra tena ho vehivavin'Andriamanitra dia hiresaka amin'ny vadiko. Amen. Dia nandalo zany zay. Nanomboka ny vavaka dia namaky teny. Re olona ny zavatra ataoko anareo re olona. Fa tsy afaka milaza fotsiny ianao hoe tsy tia hanana izany fihetsem-po zany. Fa Andriamanitra nampy fotsiny tsy atsapako izany. Tsy afa tiako hanana afo ianareo ankibonareo amin'ity herinandro ity. Andriamanitra nitondra anareo eto mba hahafahako manome lanja ilay afo. Amelona izany indray izay mety efa saiko maty na lasa akory azy. Tena sarotra be zany. Ajanony reny filazan'izany e. Tesaloniana voalohany toko 5:5. Koa dia aza mba matorotony ny sasany sika ary io tsy resaka mandeha matory ampandrina amin'ny alina akory. Fa aoka sika hiambina, hiomana, hijery, hitandrina, anao fiambenana ary koa hitandrina foana, tony, milamina ary omalina. Zany aloha dia tsy tahaka ireny olona teny foana hoe zay rehetra mitrango eo. Fa tena olona manano tanjona, miaina amin'ny tanjona, efa nanao ny sainy ho amin'ny fandresena izy ary tsy mivonona ho amin'ny zavatra hafa mihitsy. Amen. Hoy Paoly, ary mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany hoe te halala an'Andriamanitra tahaka anao a, tsia, fa mila tapa-kevitra ianao. Mila manapa-kevitra tsara ianao mialohan'ny hatory ampandrina amin'ny ala sy hifoha amin'ny maraina dia mba handeha handany fotoana amin'Andriamanitra sy ny mba hamantatra azy. Misy olona mba mahatsiaro zavatra ao an-kibony ao ve farafaratsiny izao? Hoy ny baiboly amin'ny Korintiana voalohany toko 2:5 fa olona araky ny fanahy mahafantatra ny zavatra rehetra, mpandraharaha izy, manontany dia mizaha dia mamantatra ny zavatra rehetra. Raha tia hiaina amin'ny fandresena isika dia mila mijanona amin'ny torimaso. Amen. Atongilano ny sofinao. Ny amin'ny bitsiky ny fanahy masina, badinio ny fahalalana izay anananao ao anatinao ao. Fa nandalo ireo karazana ohabolana indray aloha dia tao nresaka mikasika ny fahendrena sy fahamalinana ary fahalalana sy fanetretena. Ireo zao dia teny efatra tena mahafinaritra mihitsy ary tsahiko mihitsy milaza fa betsaka ny olona tsy mahalala izay ho ataony akory. Fa fahafahana misafidy ny mety sy ny tsy mety, ny fahaiza mamantatra dia zavatra izay afaka no azonao amin'ny fanahinao izay hiaronao raha toa ka inonao zany. Ndray maraina tamin'ny herinandro aho tao amin'ny biraoko, mbola nanao akanjo mandra tamin'io, tsy mbola tafasolo akanjo aho aloha dia tamin'izay nisy hitanareo, saro anareo, Joyce manao akanjo mandry. Dia
nanana baiboly roa satria efa andeha iseo tele tamin'ny herinandro io dia nanana ireo baiboly roa ireo entiko any ampiasana dia nanana ilay fitoeran-kafe koa dia nitondra fitoeran-kafe tsisy nininy io ka rehefa tonga teo amin'ny totohatra dia nanana n'ilay fahalalana fisainana za zany mila miazona kely ilay akanjo mandry dia anainga kely an'izany mba tsy hahatonga ny tongotro sarongotony izany ka enjera fa io hoe ohatra ny olona fantatrao ve ka nanomboka nidina zanatohatra dia nahatsiaro tonga dia niteny tamin'ny tompo hoe mifona zao zany le zavatra ny fahasoavan'ny tompo namonjy tamin'izany fa mamindra foso mianitra izy fa hitanareo zao ny fisainako fotsiny ihany zany afaka iverinao zay tianao tsy hidiny zany tohatra zany tsony azy tsy hapakatra ilay akanjo mandro ambony rehefa manao zany alazaiko anareo nahoana satria mino fa fantatro sy efa hitako ny famondram-pon'Andriamanitra raha mbola mitohy manao zavatra atalatala zany akory tsy hoe raha mahatsiaro hoe toa tsy ho Andriamanitra mihitsy ny ilaza hoe tsy ny haino mihitsy ianao ka tena azerako amin'ilay totohatra fa tsy zany ny fomban'Andriamanitra fa rehefa tsy mihaino an'Andriamanitra sika ary haitsika rehefa tsy mihaino an'Andriamanitra sika fa zavatra hafa raha hoe tsy mahalala ianao ary rehefa mahalala ianao dia tantara hafa raha tsy mihaino an'Andriamanitra ianao dia ny zavatra ataontsika dia ny mahalala ny tena tsika ihany hivoaka hiala amin'ny fiarovany izay ahatonga antsika anjakan'ny fahavalo tanteraka zao foana ny lazaintsika hoe fantatro fa tsy tokony ataoko iny fa fantatro fa tokony fa tena efa tokony atora zany nefa zao ny apitso rehefa reraka ianao dia tsy fahadisoan'Andriamanitra tsy fahadisoany devoly zany fa fahadisoanao ihany dia hitanareo zao zany tsy manao ohatra ny ataony rendrehetra nefa mety zany koa fa manana izay anampinanareo manana izay anehoananareo fa ny sasany amin'ireo zavatra ianareo fa tokony na tsy tokony atao dia tsotra kely ary afaka manao fahasamihafana lehibe amin'ny fiainanareo zany fahasamihafana lehibe amin'ny fiainanareo ny ady ara-panahy tsy voatery ho sarotra zany foana ny mandresy ny devoly tsy voatery ho sarotra zany Andriamanitra nanome antsika fiadiana nanome antsika fiadiana mahery vaika izy fiadiana izay afaka anenjehantsika ny fahavalo tsy voatery andry azy anatona antsika sika dia izay vao hiaro tena fa afaka manatona azy sika dia reto misy zavatra telo zavatra tsotra zavatra fototra izay tokony ianaran'ny mpindrehetra mialohan'ny ianaran'ny zavatra hafa mihoatra ankoatrany hoe Andriamanitra tia ary zany dia ery izay ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ery izay amin'ny anaran'i Jesosy dia ery izay ao amin'ny ran'i Jesosy Kristy mahery vaika zany fiadiana izany afaka mampiasa zany anenjehana amin'keriny devoly sika anevoako ianao ry Satana amin'ny anaran'i Jesosy anevoako ianao rehefa manafika antsika ny devoly na dia miazona azy tsotra izao any amin'ny toerana izay eny ambany tongotsika fa ny tenin'Andriamanitra za dia mihamahita trany an-trano foana fa mahery ny tenin'Andriamanitra izany hoe tena mahery izany afaka iraintsika ny teny ivavahantsika ny teny tenentsika ny teny ianarantsika ny tenin'Andriamanitra dia zava-mahagaga ary efa nanao ny tenako hampianatra olona ary ezaka ny anao zany foana isaky ny konferansa izay ataoko ohatr'izao sy antenaiko ao anatin'ny karazam-pampianarana fa rehefa misy olona mitory aminao ny ten'Andriamanitra aminao tahaka amin'ity herinandro ity dia misy osotra ao amin'izany teny izany fa Jesosy ilay teny amen ka rehefa misy olona mizara ny tenin'Andriamanitra aminao zany dia tsy mizara teny tsotra aminao izy ireny rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra ianao rehefa mandefa ny fahitalavitra ao ianao dia mandray ny teniny fa tsy teny tsotra fotsiny zany teny izany dia feno hery
tena feno hery. Dia mihinana vitamina isika satria mandray zavatra avy amin'izany izay verintsika fa manampy antsika. Zao tokony ho raisina ny tenin'Andriamanitra fa aza manao fotsiny hoe tena tonga mba ihany izay lazainy Joyce amin'ity herinandro ity fotsiny a. Mankanesa ny am-piangonana dia ina ary mety lazainy mpitoriteny izao. Jereo ny soratra masina taloha mety mila reny efa voatsipika ireny ianao no ampiasainao indray haiko ty iray ity. Zany hoe mila misokatra tsara foana isika dia mila miainy dia mila mandray an-tsoratra angamba raha mandray zavatra iray tena hoe ilaiko izany dia manaova dika mitovy amin'izany dia no foana izany fa tena ilaza zavatra aminareo tsy mampaninina zay toriko ao za mino fa raha piasa ny finoanao ianao dia afaka mandray fanasitranana amin'ny sehatra amin'ny fiainanao ianao na dia mbola eo ampipetrahana mandray ny teny azy. Rehefa mipetraka eo ambany osotry ny fiderana sy fankalazana izay feno ny tenin'Andriamanitra ianao dia afaka mandray fanasitranana, afaka sitranana ara-batana ianao, afaka sitranana amin'ny aretina sy ny rofokoa ianao. Salamy 7:120 naniraka ny teniny izy mba anasitrana azy ireo. Dia sitrana izy ireo. Ny fonao voaratra afaka sitranana mandritra ny fiderana sy fankalazana. Ny fanahinao voaratra afaka sitranana mandritra ny za mitory ny teny. Ny sainao afaka sitranana, fihetseponao afaka sitranana. Fa tsy tranga mihitsy zany raha mipetrapetraka eny fotsiny ianao. Ho ianao hoe tena inona ary zany no tokony ataoko? Ampiasao ny finoanao. Fa miembena dia mifoazy. Andriamanitra za dia any dia andray tiako hanovany teninao, tiako hanavao ny saiko zany ary mampiasa ny finoko azy zao fa ianao dia anasitrana ty aretina amin'ny tenako ty fa za tsy hijanona simba sy voaratra zany. Zao fotsiny ny zavatra tiako lazaina, zaho tena mino fa isika rehetra matetika tena manondrana izay amin'ny zavatra rehetra mihitsy tonga hanatrika fiderana amin'ny toerana iray manelingelina olona 50 mba hazon'ilay toeranao. Fa mila manana toetra-panajana isika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Ary raha manome lanja kokoa ny teny isika dia ahita izany asa amin'ny fiainantsika amin'ny fomba lehibe. Amen. Isaky ny milaza teny amin'ny Jesosy ny devoly dia Jesosy kosa milaza teny amin'ny devoly. Fa voasoratra hoe dia mitanisa soratra masina. Mianara miteniteny mafy amin'ny devoly. Andriamanitra manandratra ny teniny sy ny anarany ambony zavadrehetra ary nanandratra ny teniny ambony ny anarany koa azy izy. Salamy 7:3. Avy amin'ny tenin'Andriamanitra voaka amin'ny vavanao, mirongo fiadiana mahery vaika ianao. Ny anaran'i Jesosy ny Filipianina 4:10 ary zany nanomezana azy anarana ambony anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoalehan'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny etỳ tany na ny ambanin'ny tany. Amen. Fanamby aminareo any amin'ny 10 isan'andro anokatra ny vavanareo laza hoe Jesosy. Misy hery ao amin'izany anarana zany tena mino ampatsorana. Fa raha manao zany zavatra zany foana sika dia ahita fitsarana mihoatra kokoa amin'ny fiainantsika. Jesosy. Angamba tombokao raha vao mifomaraina zany teny voalohany ao am-bavanao Jesosy. Dia avy eo miandrasa kely vetivety dia tena zany tsapanao sady zany nyosotra irotsaka aminao. Hitanareo mianatra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sika fa ilay anarana izay natolony dia efa natolony antsika zany zao dia anarana iray ihany. Herin'ny mpisolo vava natolotra antsika afaka ampiasainao ilay anarana. Zany anarana zany no aneho azy tena ny rehetra mihitsy.